Cool FM manolotra ho anao lapa mibezali tantara nosoratany Axel Ovelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy miaraka amin'ny Sofaniry, ny Ravo mandray feo Andro Ramanantsoa mandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero manantotosa Jiad eny ary Faniry dia tena vonona hipetraka aty aminay zany ianao eny ry tatafara tsy araka tadatsy nentsony fanofakotrana aty andrenivohitrako nefa sao dia anelingely-lanareo mianaka no fipetrahako aty Otry, fa ngazay raha nikopaka tonga namana vao mavomavo ry Faniry zanaka nabaviko nge ianao dia za rana mianaka aza misy anao hiara-monina aminaiko zany dia misaotra anareo mandray ary ry tatafara tsisy isaorana re zany ry Faniry fa dia manahoana aloha ny fianakaviana any ambanivohitra rehetra any salama tsara ry zareo fa mampamangy anareo mianaka ho ny tadatsy neny kosa tsara zany fa misaotra anao aloha mitondra ny afatra tsy afatra ihany ka nampitondra voandalana kely ho anareo koa ry zareo Otry, voandalana iny zany ry Faniry tsaramaso voanjo re dia ketapotsy voanamboariny neny talohan'ny akarako aty ndrasange reto zao le izy reto Faniry tena tiako sady tena vela tokoa aloha tsy nihinana ketapotsy zany misaotra betsaka re tsy nitondra nyreto vokatry ny tany reto tatafara koa marina zany Otry, ay ve misy vahiny ato manao amin'ny Faniry salama tsara kiry Priska ndry manahoana zao akia sava be ka nahazo namana ndringery Priska tonga hipetraka ato amintsika araka efa nilazaiko andry Faniry izany tokoa ve kiry Faniry eny akia fa fianarana inona moa le ataondry eny amin'ny université malagasy akia taona faefatra zao malagasy hoe tsy aleo vekimba zavatra fa zany vekia tongavana any an-dafy ahoana moa tsy ahatonga any an-dafy raha ilainy ary mifanomanandria amin'ny baka manahoana mandeha tsara sady tsy maintsy afaka baka kisa amty tsara zany fa mazotoa kia dia faly mandray anao ato aminao zay ry Faniry dia any ambony rihana daholo moa zany tsika ny matory fa ianao sy Priska zany miray fitrano malalaka tsara ho aminao sady efa misy fandriana sy latabatra azonao ampiasaina ihany koa fa maninona ry papa ro ao amin'ny efitrano Zefina izy mipetraka Priska andrivy adaly Zefina anie ka mbola hiverina hiasa trano ato amintsika lasa namangendreny tsy salamany ambany vohitra fotsiny izy anelingelina ao amin'ny chambre akondray ty Faniry tika isakala nefa zazy Carlo mba miresaka amin'ny Facebook na fampiantso telefona Priska endri ve zany teniko zany sa inona mahavaliana andrio eniko rery papa fa inona aloha zany fofona oatra masisy be zany fofony reto ketapotsiny entin'ny Faniry reto zany ka bonoka mantsy ny nanamboarana nytony saingy mahatsiry be anandrana kely ndry anandrana atao kina kosa ny zavatra masisy be zany fa ny camembert sy fromazy fihinandry ve mba manitra aloha tony any tsy afozako nandrana bavy reninareo ningery Faniry andeha ampizy ry Priska mpiakatra netana any efitranonareo any fa nga mbola hiaro-tory hianatra ngandry ry Faniry mbola mita devoir kely avo atory ary ndry anga tsy misy lesona na devoir to milalao telefony eo ampandrina fotsiny tsy idirandry izay ataoko fa zatao ela be mifianarandry tsy atao ela ahoana akory Priska ka mipriziny io courant eo andoha mpandrina io mbola hitsifo amin'ny veilleuse ianarandriko fa inona ny ilandry prise lala mandreraka koa miresaka amindry tika mila misharge telefona fa lobaty nefa mipriziny courant miasa amin'ny veilleuse ianarandry io raha hisharge telefona eto ndry mijiro ny efitrantsika zany no arehatra non aza rehatra ndry io ampoule ambony io fa tsy zaka masoko ny azavany atao fiaingana fotsiny fianarandry fa mila prizy ataoko haingana ahoana kia mbola anao famitandesona koa nge dia mety amin'ny 10 alina mahery vao atory tena tsy milay kosa raha nga zany ny fivavahana natao ndry teo efa mila 1 heure mihitsy dia zao koa ndry dia mbola mila mianatra ela be amin'ny veilleuse io nefa za mila prizy
andeha andrimaka ve chargeable any papa fa ilaiko io prizy io ka tsy anelingilany tatafara efa matory ve araka any aminy ary izy koa za tandrian'izany tatafara andry izany fiantso tolo betsy fa fiantso tolo be ahoana kory Priska teny olda be zany de tsy tiako ndray dia ahoana ary ny tokony atsoko any tatafara raha izany atao ve tonton fa ndriko ve de atoro an'izany ena re ao fa tonton indray zany ny atsoko azy de zao koa tsy ilaiko ndry manonofo miteny rehefa amin'ny alina fa midéranger ny toromasoko fa nga za manonofo miteny amin'ny alina hitako za efa matory tsara iny nitaitra tamiko mare andry miteniteny be eo zany veky ka tsy haiko angefa tena manofo ratsy be foana isan-kalina zao manofo ratsy ahoana koa hitandre manofo mahita olona mainty sady mena maso be foana ho aza miditra matetika ato amin'ity efitranon-tsika ity ilay izy de manantona fandriako ary manindry ka inona kiny antony ivavahandry isan-kalina aloha matory raha izany tsy haiko fa sao de misy zavatra hafa ky atao trano ato de zany no mahatonga manofo ratsy isan-kalina maninona tsara zaniko tsy misy zavatra fa hafa zany ato fa ndry mihitsy metina raha andolona odigasy avy tany aminareo tany mba manara-po amin'ny Facebook indray aloha zany zasy Carlo fa matory be kiala faniry zay ahoery Carlo tena lovy be amiko ny sady potika be mihitsy tsy amelaka koa aloha lara tsy ana 100% aiza tsony any ahita bandy gosy be sady sanaka deba be ohatran'ireny way inona indray hono zany MP alefany aty zany sheria te hiantso andry vetivety akizy za fa manina andria so andrasa saiko miantso ny adala fa tsy blème zany eny lesy afaka miantso ahy la raha te hiantso zay sady efa silencieux koa mifonako fa aleo endrasana ny antsony ito koa fa miantso allo ahoana lesy manana be ana hoe la mitovy zany tsikako ahoana eno sheria hiaraka foana ho antsika amin'ny anniverserako fa za mana Jesosy apiwa Jesosy manina ozy izy la apiwa Jesosy si le kozinako fa ny ambanivohitra indray le za manofo miteny tsy akato zany Milanao ni Milanao asa Jesosy le tie Milanao tena mana merda mihitsy ty sipty fa tapao aloha ny antsony la sheria Milanao Melany ianao miala ory faniry tsy mahay mihitsy fendrira tsy miantso ato ohatran'izao foana isan-kany le fangana nofo ny tendray hita fa miantso anjo ohatran'ireny adaly reny masosotra mihitsy iteny amin'ny papa mihitsy raha maraina dia ao amin'ny efitra kely eo ambany tohatra andry matory leo be afa tsy misy adalaindry lavo zao eto fa ahona koa zany ianao miantsoantso isan-kalina zany faniry so de mba voanody ary ianao tika tsy misy anaranjanako amin'ny alina ka manomana baka nge izy io hita hoary papa asarery tonton fa tsy fobako mihitsy manofo miantsoantso ohatran'io rehefa matory raha ny hevitra aloha de aloha zay misaraka chambre ary papa fa tsy lasa tsony fomban-javatra mandaly ihany manofo mitendry Priska fa aza de sarotona ohatr'izany koa ndria sady hevitra anao iza koa zao nitadiavindre atoriany faniro eo ka ny hevitra ray atsy ambadika mbola ipetrahan'izay finina rehefa tonga izy le hevitra kely fitoerana entanao ambany tohatra ao ry papa mbola azony atoriana Priska raha vavinao tsy ompokibo aminao ve de ampatoriana any ambany tohatra ka tsy manina fa leo ary ifindro ambany tohatra raha manahirana ny Priska amin'ny fomba ahoana moa nampatoriako anao any ambany tohatra ary faniry ohatra
fa fiaran'izy koa zany tonga vao marina ho tokotany zany. Mbarita zany ambaravarakely hoe ry Priska azafady. Andraso hoe josy mpiara-miasa aminareo io tazako eo ry papa. Josy hoe misy miaraka aminy ve? Izy ireo mivoaka mikatokatra fitondrana io fa ina koa mahataitaitra anareo eo e. Maiza mifanaraka elo nareo mirava fa andeha mpandrosa amin'ny Josy hoe efa nampaneny sonnerie izanyko. Aiza izany ry Bazile. Salama ve nareo ato e? Salama tsara fa mandrosoa le tsy e, mandrosoa. Androso tokoa moa zany ko. Mipetrapetra dia inona aloha ny vaovao e? Ka tsy efa fantatra lahy ny atondriako matoa tonga vao maraina ohatran'izao. Eny saingy tiako fantatra lahy fa mbola sahiran-tsaina amin'ny odilina vatoko le tsy dia tsy afaka mamonjy ny fivorian'ny fikamanatsika ato. Any aina kely ty odilina no miditra hôpitaly fa tsy eto Madagasikara e. Kanefa inefatra lahy zao tsy mipotra tsony tamin'ny fivoriantsika. Dia noho izany dia naniraka Bezalia mba hitaky ny tosany e. Fa odiny lafanina hony. Tsy mody fanina lesy fa tena sahirana. Elahy moa célibataire ka tsy mahatakatra an'izany ko. Mbola fantatra lahy zany hoe sahirana zany. Fa hono aloha ry Bazile. Vola ve sa inona manahira-tsaina an'lahy Zaho no napiditra ny lahy tao amin'ny fikambanantsika ary tsy misy tsy azony lahy na vola na trano na fiara. Eny tsy laviko ngeletsy zany Josy hoe. Kanefa dia modiny lahy tsy fantatra ny tambony ny arenany memy Bezalia lahy. Tsaroa fa tsy ho toy izao hoe lahy raha tsy Bezalia lehibe atsika. Ka mbola sahiran-tsaina amin'ny fanoloana ny fon'ny vatoko any ainga ngeo aletsy e. Lany mantsy ny fo plastika amin'ny hôpitaly misy azy any dia mbola miandry keliko. Nefa koa ny hofan'ny efitry ny hôpitaly misy azy ankely ty mitomboka isan'andro e. Ry Bazile, tsy misy dikany amin'ny fikambanantsika mamany olana lahy e. Inona tsy vita amin'ny Bezalia fa efa ho aingana fotsiny tambika arena azony lahy dia mivaha ny olana lahy. Ka mbola sahiran-tsaina mivadika alesy ry Josy aza be fangatanandro ry Bazile. Efa tezitra amin'langy e Bezalia matoa maniraka haka aty e. Rehefa tsy hanefa ny tosany lahy dia miala tsiny fa esorina amin'ny lahy daholo ny arenany mena ny lahy. Sady efa nomeny aty ny fanaovana azy. Oka moletsy ry Josy oka letsy dia ataovy mampamangy ary ny arena sy ny fanana ny lahy rehetra voangona hatramin'izay e. Ary na eo dilina vadiny laza dia ho very faty any aindry any fa tsy ho tafody eto. Mifona letsy fahazatoan'izany ry Josy mifona mariny. Zao letsy lazao aloha Bezalia fa anao fomba fialantsiny aminy no ny fahatarany fanefako ny trosany eny ara fa dia manana 5 andro lahy anaovana fomba fialantsiny araka ny lalan'ny fikambanantsika ka tandre miso tsy totosainy zany atso fotsiny aho rehefa vonony alahy fa apita ny resaka alany ny Bezalia aloha. Farina ny anatra teto efa miromby 10 alaka izao. Priska aza moa efa elany natory fa reraka amin'ny firesahana tamin'ny Facebook angamba. To tsy tapitapy mila ho faty ny jiron'ity veilleuse ty. Fa ina ary ny dikan'izao e. Ohatra misy setroka miditra eo amin'ny sisim-baravarana ambany setroka ahoana koa ty miditra ato an'efitra ity. Dia to misy andindon'olona mivoaka kelikely avy ao anatin'ilay setroka. Andriamanitra! Tena ilay olona mainty be azoko no foana eo mijoro afovoan-trano io. Mena be masony ary ohatran'ny rakotra volo ny vatany. Miorina ny hodoako sady tsy afa mihetsika. Iny izy fa manatona Priska dia miakatra eo ambony fandriana ary miditra ao anatin'ny lamba mihitsy. Andray safosafoana vatany Priska dia horoany ny tarehany. Resy toloatra ve Priska dia tsy mary an'izay ataony. Priska! Inona indray ary ty antsoantsondry manafaka ny torimasoko ty ry faniry Zany eky fa misy fanakaiza izy teo. Misy inona Nisy olona mainty be mampatahotra kia. Seza koky izay olo eo fandry mihitsy nefa mitapaka. Sao raha nga tapaka mihitsy ilay nofoko milay be niarana tory tamin'ny Carlo teo.
ka tsy Carlo ange niarana tory tamindry teo fa réunion dry e iantsoantso tsy misy atoriana tso. Izakoary samy mampanensoana izy io ambarafaranao zany. Aleo ejereko. Manahoana tompoko? Salama tsara mademoiselle. Ao anga Basile zay. Any any efitranony any ambony izy. Fa ahoana ka azafady? Mba ilazo kely izy aky fa hoe tonga ao ny joso. Ay moa ianao le joso namany tonton. Voangana angeny taty aminareo e. Fa iza moa ny anarany raha tsy mahadiso e. Faniry no anarako. Zanak'anabavon'ny tonton Basile. Ay moa. Tena faniry tokoa aloha raha ny fahitako an'ilay fa tsy lainga. Ianao koa andrasy fa andeha antso tonton any ambony fetifety ary ahy e. Eny akiry fanira. Tsara an'izay tovovavy za marina. Mody tsotsotra fa tena kanto na ny endriny tonga dia tena lafatra mihitsy ny vata moa tsy lazaina intsony. Zany ve ny coup de foudre raha fa tonga dia ohatrany tara amin'ilay sipakely sady ako. Manahoana le tserjoso salama tsara fa mila miresaka amin'la vetivety aho. Ay ka andoara ho atsy amin'ny hevitra manokana firesantsika. So mipetrapetra. Ka inona le tsy ny vaovao? Voalohany aloha dia tia ny invitation anareo amin'ilay fiaonambehan'ny fikambanantsika any amin'ny lapa amin'ny Bezaly. Any Bekarana toy ny mahazatra ny toerana dia andro alina nanaovana azy. Aiza hoe dia ohatrina indray ny vola tsy maintsy aloako amin'ity fanasany tily ity. 666,000 araky ny fanao ihany lesy efa hainlainy fa ividianana osy mainty maro sy karazan-sakafo mandritra ny lanonana ny vola voangona. Mazava zany fa aloako ny anjaranay rehefa avy eo ka. Dia tandre misaotsy tongonareo fiaonam-bearahan-danonana io ka tsy maintsy tonga amin'ny mpikambana rehetra ozy Bezaly. Tsy maintsy tonga letsy tsy maintsy tonga izay Ok. Manaraka izany dia efa vonona ve le zavatra anaovantsika ny fialantsiny amin'ny Bezaly aloha azoko totosaina zao dia zao mantsy liza raha hoe efa vonona. Ka zangely ity mbola tsy nahita an'le zavatra fanaovana azy hatramin'izao e. Or Basile mandromandro manana retina ohatran'ny didy masy tsara ondana angela zany sady tian'la hiatra aminareo ato mihitsy natezera amin'ny Bezaly tsy zany letsy fa mbola tsy nahita an'le zavatra fanaovana fialantsiny fotsiny roa andro ange sisa dia tapitra ny fiatrandro hahafahan'la manao fomba fialantsiny amin'ny Bezaly ka raha tsy vitan'la zany dia ho fongana tonony tsy misy ny arenan'la rehetra ary afon'la hatramin'ny odilina vady lany andry koa ka tsy maintsy mahita an'le zavatra ao anatin'ny roa andro letsy rijoso aiza tsony no alehako letsy raha ho faty eo mivato ka ary ho fana amin'ny Bezaly koa zany ny arenany meny hatram'izay dia asakasaka elahiko fantary fa raha vitan'la ny fomba fialantsiny sy ny fanefanany tosa amin'ny Bezaly dia vitan'ny ray mpimasy monja amin'ny mampisy fo plastika ny lonany fon'ny vady lany endy ary roborobo ohatrany akoha ny vola makarenanareo. Zany be letsy rijoso. Inona moa lesy zao tsy hananako ankehitriny akoatra ny vady fa nga tsy nisy nahafapo an'la reny vehivavy ny rahan'ny la renika tsy nisy nahafapo reny rabazy nareo koa nge mbola tanora loatra koa ka ny arenako fotsiny tiavany reny sipa reny fa tsy tena fitiavana ny azy hain'lay ihany ny toetra amin'ny vehivavy ankehitriny maro ny azo tiavana fa vitso no azo vadiny zay aloha dia mariny ka maninona moa letsy raha mampiasa ny pouvoir amin'ny Bezaly la dia mahita an'izay sahazan'la vao nahita ihany aka sady izy mihitsy angamba no alaiko vady atsoatsy aikosa fa izy ality zany vehivavy zany areza tsy aiza izy rabazy fa atao trano ato ihany ka atao tranonay hoe izy ality zany mba inona ary no amin'ny hevitra raitsy azo hidirana io mahagaga fa hijoso rery no ampandrosoany tonton Basile ao isaky ny tonga ato trano raha olo-kafa dia ao amin'ny salon ihany ndraso hoe ho jereko izay ao tena mity lakileka ity farafaran'ity aleo hoe hotsokolovoka eto amin'ny lavaka ny lakile izay ao anatiny ao
Maizina be koa izany dia tsy misy zavatra hitako firy. Nefa hoe ohatra misy aloka mainty be tany makaty ambaravarana. Ndrekaka zany aterako. Izaho koa ary zany manindro saona ery ao ivelany ao zany. Aleo aloha jerena ka. Ohatray to zazakely mitomany. Fa izaho koa no nametraka an'ity zazamena vavy ity teto. Nataony anaty arona dia misy taratasy kely miaraka aminy. Ndraso hoe inona hono ny voasoratra ato? Ho an'ny Monsieur Basile. Misaotra fa voaraiko ny volana alefanao. Ko araka ny fanarahantsika dia io nampanateriko io ny zavatra nitadiavinao. Fa ina ary ny dikan'izao e? Mividy zazakely ve tonton Basile? Dia ahoana re zany atsoka telefona azy ve izy? Nefa mety mbola miasa izy izao. Aleo prisikana atsoko e. Raso. Allô? Misy ina ary faniry mbola miaraka amin'ny Carlo ividy kiraro nge e. Ka misy zazakely mena vava naterin'olona aketo ambaravarantsika. Koa? Inona zazakely manina mena vava? Izaho koa nanatra an'izany. Saiko fa misy taratasy kely miaraka aminy. Oatra milaza hoe nividy azy tonton. Manina tsara? Zazakely nividy papa ve? Eny kia. Ohatran'izay mihitsy ny voalazan'ilay taratasy. Sady efa voaray hono ny vola vidiny. Resaka mampimeza andro faniry tsy maintsy olona mpanary zanaka zao zany. Fatany hoe manan-karena tsy afaka mamela an'ilay zazakely papa dia ataony an'izany. Dia ina kino ataoko Iandry any tonton ve dia aseho azy ty zazy ty? Aza mivaky loha amin'izany dry. Atero any amin'ny fokotany fotsiny. Ny fokotany no mahalala ny tokony ataony amin'izany zazakely zany. Eny azy fa ateriko any amin'ny fokotany zaniko. Efa mampalahelo ery mijery azy ato. Dia lokanga tsy atao kosa ny Lary Basile ka lehibe ny voatavo ao anatin'ny 5 andro vela dia tsy mahita na dia tongo zazakely ray azy. Ka zany voalazako zany efa nividy zazakely tsy tiany ireny saingy natery ny faniry tany amin'ny fokotany indray le izy. Zary Basile tsy tia lalan'izany 5 andro ny fotoana mena ny lahy nefa mahita valy foana lahy noho izany. Okale tsy marina zay soronamiko ny arenako alatsiny fa baiko ny deby izy Piro Joshua tapitra an'io 5 andro tokony nanaovany lampo fiaratsika Bezali noho izany dia atao veloma ny arenana mifona letsy Joshua tena mifona letsy vao miantso ny anarana sy mpanjaka atsika fotsiny ary akasoko amin'ny trano lahy titiana kely ty dia iverina mifantrana toy ny taloha okaloha fa za mbola mampiasa ny teany Bezali zany lahy okaloha letsy i Bezali letsy no mame ary izy koa no maka rehefa tsy ajainy lahy ny lalan'ny fikambanantsika. Tena mifona letsy marina mifona letsy Joshua mbola tsy tapitra ngeny ny andro fa 5 minitra amin'ny 12 alina tsy maintsy mahita zazakely aletsy alohan'ny sasakalina fa azaravany zany ny arenako teny fa na dia hoe mampiara-miasa antsika fotsiny aza letsy ry Joshua tena manderaka mihitsy fona letsy tena marina koa eny ara faikeko mifangatahany lafarany saingy vao mipaika no sasakalina tio dia tsy misy azo lay fonana ntsony ao eny letsy matokela fa tsy maintsy mahita zazakely letsy aloha amin'ny 12 alina hitako ary zany fa andeha aloha zao dia mampamangy any amin'ny faniry zanaka nabaviny lany mbola noho ny fitiavako azy nanekeko ny fitala olona teo aza matahotra lahy fa ataoko tonga ny tsara letsy ny afatra lahy zay koa velomany amin'ny faniry any lesy rabazy mandra-peona letsy ina koa ny raharaiko izay velomany laho amin'ny faniry any so very fotsiny ny vola mividianako an'ilay zazakely tsy tiandreny nefa natery ny kala faniry tany amin'ny fokotany ataoko mahita aloha iny totombo hitan'iny raha tonga eo sady izy mitsara Salut papa. Salut ndry.
ay niara-tongo nareo nitsena tamin'ny tomobile ny Carlo dia nitsena mifaniry izay avy eo fen'olo ry faniry tena manao zavatra izay mahatezitra mihitsy tsy ilaiky mitsabatsabaka amin'ny fiainana atao tranontsony ianao manomboka izao andray ry tonton zany fa naninona anao tonton azany zany no izy eno mbola tezitra n'olo zazakely natery mifaniry foana ve papa io ka zao ny fananako rehetra saika nafoko noho ny nataontsy zay iji fa inona ny ifandraisan'iny zazakely iny sy mifanana amin'ny papa marena ary polisikava tsy ilaiko mitsatsainko eo ianao manomboka izao ry faniry dia tsy ilaiko miray efitrano amin'ny zanako any ambony rihana tsony ianao to amin'ny etakelinao dia ao any efitra kely ambanin'ny tohatra ianao no mipetraka mazava eny toko efa miraika ambe 10 alina mahery izao tena tsy mety mahita toro mihitsy ato amin'ity efitra kely ambanin'ny tohatra ity dia niova tokoa tonton fa tsy toy ny fandraisana tamin'ny voalohany tsony mbola ho lefy ihany ve ny adeserany amiko sa dia hampatoriana ato ambanin'ny tohatra ato foana ohatra misy mandehandeha ange any amin'ny lalatsaran'izany tena misy mandehandeha mihitsy izany sady ohatra manonantona aty misy fofona sy olofara koa izany fa ambara fisiny dia volo no mifofona sofra na sy olofara ho le boky mivakiako afakomaly arofy azo tompo arofy nefa to tsy nakato amiko fa ohatra mamono varavarany trano izany dia ohatra misy olona miresaka ao ambaravarana tsy dia volo ve le nandehandeha teo fa olona mihitsy ndraso hoe hoenoko tsara kefa vonona zany le zavatra anaovantsika fialantsiny amin'ny bezalia iny le tsy rojoso andraso fa akazo vetivety atsy amin'ny garazy ary anganary ala fa miandry eto tonton Basila sy Joso ary zavatra iny ary izany anaovan'ny zareo fomba fialantsiny izany Bezaliona anarany fa izy ary izany ty le izy letsy mbola matory be fa nomeko fampatoriana mihitsy mba tsy tomany eo amin'ny garazy eoko ka andao ary any amin'ny efitra anaovana azy amin'izay tsika fa mandeha any ny fotoana efa vonona daholo ny fitaovana efa vonona ka sady vava mivavaka tamin'ny mpanjakatsika talohany natonga valila eniko mihitsy izany fofona solofary zany ka efa atao tranola zany ny fanahany ary ahafaly azy ny anaovana sorona ty zazakely ity andriamanitro zazakely atao sorona le zavatra resahany zareo dia ho vitany tonton sy Joso ve ny hamono zaza tsy manatsiny indrisy rery tompo tena fetan'izy ireo lahy tokoa nanao an'le sorona ary to mbola ho atsoviko foana mifitratratratra ny mahonena sy mahavaky fo zazakely tsy manatsiny ve no atao sorona noho no fitiavaka rena tena tsy rariny ka tena tsy rariny tsy ahita torontsony anaty efa misasakala mahery aso fa aleko mivavaka ory faniry tonton fa misy inona kay ianao koa mba sarotra voazina ka sa mampatory be ato ny efitra ambanin'ny tohatra ato tsy zany fa zao hoe iaraka amin'ny Joso avetivety efa andao idio lakile avy aty anaty ny varavarana efa misy lakile aty amiko zay fa lasa eny azy tompoko mandram-pianakiry faniry velony Joso aleo aloha idiana tsara ty varavarana ty fa mbola halina be ny andro ohatra to mbola mivola efitrano tsy azo idirana adin'ny tonton angamba nanidy azy fa maika be izy teo sady mbola mirehatra ny jiro izany fa aleo amin'izay ho jereko izay misy aho efa izao no ato fanakalavo vity be daholo nefa to misy rideau mainty be mampisaraka ny efitra eto afovoany
Dia inona izany ao ambadika ity rideau ity? Raha sio ankisako. Ry lanitra! Zava-tozy iny ty eto ambony latabatra ity. Hatray! Fatiny zazakely efa tsy misy loha antsony. Tena mahatsiravina ka. Aleo mihitsy antso ampirizy ka mba hijery izao zavatra marikoriko natao indray izao. Allô? En'ilay tsy fandao amin'izay atory ka. Efa minuit mahery ange izao e. Ai, elakoa. Fangara be crédit là dia tsy maintsy miresaka jusqu'à l'aube sika ka. Mba velao amin'izay moa za atory fa tsy zakako sono masoko chérie. Ahoana ozy izy là? Hay fe. Tiako be rany amin'izany espace lazainy lazany no mifeteny anniversaire-ko ka. Priska! Priska! Priska oa! Le, ty tonga anako taba indray ilay kala faniriana. Priska, mba voay mo kia! Priska! Gros bisous de bon rêve les Carlo ah. Mitady andray ilay kozinako mitapitapy iny. Fa misy ina indray ry fanira miderange amin'ny andro efa misasakala mahery ohatran'izao ndria. Azafady eky fa misy zava-doza hitako ato trano ato ah. Zava-doza inona koa? Manapaka ambiance tsy. Nga tsy endry ilay feon-jazakely mitomany be iny. Aiza koa ny andrenesako an'izay feon-jazakely mitomany ihany e. Ny sofiko aza mbola misy écouteur andresahako tamin'ny Carlo teo. Efa nanonofo ratsy indray ve indry ity dia mitonatona ry kala faniry ah. Tsy nofo eky fa tena izy ah. Ary loza fa misy fatin-jazakely mahonenao amin'ilay hevitra tsy azo iteranao ampandrianao nge. Fatin-jazakely? Ahoana koa ny impossible an'izany? Sady ahoana nasa indrinitra tao? Salon mihaja fandraisam-papa izay olona tena kaikaiza ngeny aho e. Tsy endry koa angamba andresako Jozy sy tonton e. Niditra tao ry zareo nitondra zazakely teny fonoiny. Maninona tsara hoe ry faniry? Any e. Tsy mino an'izany ah. Voaingina vao teo ve izany? Eny kia, raha tsy mino andry tendao, ndao hidina any ambandriana hitsery azy. Andao ary fa za tena tsy mino raha tsy mahita amin'ny masoko. Driko nge tokony laza tamiko raha vao nandrean'izany feon-jazakely izany e. Ka natao hatrany tonton nge za e. No nandeha izy Jozy dia nasaina nidiny tranontsika ary saika nidy ty hevitra ity tsy azo idirany ity dia misy inona nefa ato izao? Way, teo papa? Tonton? Fa misy inona ha? Nga nareo tsy matory mandehandeha rano-trano ha? Ka nilazainy faniry fanisan'izany fatin-jazakely izany nge hony ato e. Aza milaza bobo eo e. Mahita fatin-jazakely ato angazao nareo ka ha? Mahita? Manao zay mahatezitra mihitsy ianao telo faniry marina. Ka tsy zany nefa. Maninona? Ohatra nahita fatin-jazakely mihitsy tato amin'ity hevitra ity. Aleo aloha imeme. Aisa anao niditra tato ha? Dia jereo, aiza zany zao, aiza. Za sy Joso ny tato ary vavina natitra azy azy zao. Dia mandamina ny hevitra ato ah. Kaiza? Aiza zay fatin-jazakely lazainao? Aiza hoa? Aiza? Tena nanonofo ratsy indry ry faniry dia mirediredy ah. Sao indry dia manao an'izay mahasoke amin'ny papahanay fotsiny. Tena mahasosotra mihitsy e, mahasosotra. Andeha atory koa fa dalain'ilay faniry eo fotsiny. Bonne nuit nareo. Bonne nuit Priska. Fa ianao kosa ry faniry rehefa tia mitsikilokilo ato ihany dia tsy mahazo mivoaka ato amin'ny tefitra ity. Oe. Ary diako avy aty ivelany ty varavarana ity fa matoria amin'ny tany ao. Andray. Nahoana natosika setenao ariary ato ny hevitra ato tonton. Fona fa voay e. Voay. Tsy atory atao fa mifatiny tao atrato ka. Tsy raharahako kialakely ity fa rehefa maty alevina. Voay a tonton. Voay efa mifona re. Mifona. Ve papa efa ato an-dakozia ato vao maraina e. Bonjour papa. Bonjour ndre. Mbola misy citron ve ao anaty frigo ao sa nalain'ny papa indray? Tsy misy tsony fa tia nataoko amin'ny rano mafanako ity ny ambiny teo e. Le tsy papa koa rangahy egoïste be
sady mbola tsisy kafe koa izany nefa n'izay efa te hisotro. Ka manina nefa indrindra manamboatra kafe kamo be afa aloha faniriny anamboatra anazy ka. Tiary ny lakile ny efitrano nanagadrako azy alle dia eto mankaty izy hanao ny sakafontsika maraina. Grave koa aloha iny atezeran'ny papa tamin'ny faniry alina iny dia nasain'ny papa natory tamin'ny tany izany izy sady no hidian'ny papa rery tao. Ka tena manao izay mahatezitra kiry Priska. Ohatra ny tsy ahatazona azy intsony aloha asaiko mitady trano ifondrana izy raha tondro na tsy haiko mety hoe alefa any ambanivohitra mihitsy ka. Azaroana izany izy ry papa fa mampalahelo sady zara aza mba misy an'iny ato manao raharaha fa za aloha tsy mahavita andreo raharaha be dia be reo ka mitsikiliko sady manelingelina ato trano fotsiny angery Priska izy za sy Carlo ary mikasa hoe hitondra azy mba hiaraka aminay amin'ny anniversaire. Tonga dia adaboy ihany izany. Miara mamonjy ny fionamben'ny fikambananay tsika amin'ny alin'ny anniversaire andry izany hoe any Bekarana. Any Bekarana? Aiza koa izany? Dia ahoana izany ny programanay sy Carlo? Aza matahotra fa misy rahanareo foana any ty aloha ny lakile dia indana voa ny efitrano misy amin'ny faniry indray ariko. Tena horoako mihitsy ny faniry iny fa betsikely manelingelina ka. Dia alamiko koa ny sain'ny Priska fa so izy indray no anahirana amin'ilay fionambian'ny Bekarana. Papa andao aingana aloha jerena fa tsy haiko ange izay mahazo amin'ny faniry aho fa maninona izy ka fa hoe tsy haiko fa andao jerena aloko. Ndao ary so dia ny sangin'ny fanana ny lalaoviny tao anefitrano tao ary faniry dia maty efa tsy olo anarangazy zany io mekohaka amin'ny tany eo voatrano io izy papa jereva ohatra ny tsy misy aina ntsony sady natsoko foana dia tsy namaly sy ndry koa ve adala ry Priska olona mihany io fa ny fijerindry azy no hafa mety mbola resitory angamba izy dia tsy mahareny antsondry fa alofo azoko. Ory faniry ahoana azy tonton? Mifaza amin'izay manao raharaha fa aza manao fatorona dala mekohaka eo voatrano otrany io ary tsy natorikory kendry fa aloha zandrio mamono fisofina fotsiny tamindrina tsoko teo dia inona zao ny akoho fandrio amin'io tapi io? Mivavaka ka. Vavaka? Ie, azafady fa mifantoka be tamin'ny mivavaka dia tsy reko ny antsondry. Ndana manao raharaha ny an-dakozia fa tsy misy raharaiko an'izay fivavahanao any zany Ono ara-bazy mbola madio moa zany ny zanaka nabaviny lahy iny. Zay kosa aloha dia tena azo antoka inona moa letsy ny fantatry faniry amin'izay fitiavana letsy ny vatany fotsiny nge mirongarongana dia efa misimisy taona kely ihany azy izy iny kosa ka zao eto manaraka anareo amin'ny Bekarana izy fa ilaiko ny fahatongavany any fa oratsosa tena tia azy ve lahy efa leon'ireny vehivavy fetsikidro antitra amin'ny resam-pitiavany ireny izy sazavavy tsopiainana tsopana otra ny faniry zao no tiako zany nefa tratra orina ny fitiavany lahy satria oroako iala ato amiko iziko fa hoana ratsoso aza maika any androka azy alahy amin'ny aliny fionambiantsika ny Bekarana no amborahako ny fitiavako azy sady efa tsy androko lesy zany ka izy ary nge tsy manana akanjo mihaja hoentina any akory zany antoka ny rehetra momba azy fa eto fotsiny izy ekeo fotsiny zay lazaika fa ratsy za tsy ohatran'izao nge lahy indray ary letsy fanontaniana manaraka efa vonona ny fanefany lanitra osa Bezalia amin'ny aliny fionambiantsika io efa vonona letsy na dia mafy amiko aza ny anefa nitrosany ka ataony mba naharary ako nge lesy ny namoizako nyreniko tamin'iza vao niditra ao mpikambany kanefa inona moa ny zavatra iritsihaka tsy azotsika tamin'ny Bezalia mahazanaky mimpanjaka azy eny marina noho ny laza isange tena mafy angely ty le anefa trosaka tsy mba hoe trosa vola manko le iziko dia maherezy alahy loko zay fa ilozako aloha fa any amin'ny lapa amin'ny Bezalia tsika zany mifankahita mandram-pionary letsy tena mafy any izy tika aleo aloha atsony Priska dia alamina ny sainga faniriko io zany tsy maintsy hoentiko miaraka aminay fa miova tampoko tia ny fandehan-javatra ko ary lalana secondaire be angery papa zany makaty Bekarana ty zany
Ino ary Priska? Avy nanava-tsavahary sika dia mananika tendrombohitra indray. Efa ho tongotsika izao ka. Tazano tsara io avoana be manoloana antsika io fa io mibe karana aminy. Akatrentsika izao. Ay, na dia efa riva zany andro dia tazana tsara fa misy trano be toy ny lampy eny an-tampony. Sady toa misy vatolampy be ohatran'ny karandoha eo akaikiny. Ka io vatolampy ohatran'ny karandoha ngeny no nahatonga ny anara-toerana hoe Bekarana. Ary io lapa be eo akaikiny io no toeram-pivavahana sy fivorian'ny fikambananay. Dia misy efitra malalaka be fanaovam-petrika eo. Ay ve? Angezan'izay chateau re zany. Ka inona tsy vita ny vola rehefa miaraka amin'ny herin'ny fanary Priska. Dinindringa le resako tany an-trano. Zao hitanareo zao ny lapa be zalia aminy. Miaiky ny atsarany aloha ay tsy nampoziko hoe isy lapa be ohatran'izao aty akodaoda aty. Malalaka be kosa ny tokotaniko. Sady efa misy toeram-piantsoana amin'ny fiara mihitsy. Mbola tsy hitanareo roa ary ny akantony eo anatin'ny lapa ao fa gaga sy talanjona nareo. Tongotsika fa aloha ajanona eto ny tômôbilina. Dia mahazo mivoaka amin'izay nareo ny rahavavy ary. Way, ary efa misy olona maromaro tonga koka ireo. Tazany fa efa io mitsikitsiky miandry eo ambaravarana io i Carlonge. Io mihitsy ny chérie-ako. Tena tsy mandaingo papa fa ay miray fikambanana aminareo koa ny dadandry Carlo. Lozaka nareo fa ndeha hoeny amin'ny chérie-ako aloha ka. Azono azy tonton. Maninona ny olona tsiroroa miditra iry ambaravarambe iry? Zany mihitsy ny fomba aty ka. Tsy maintsy kopolakopola rehefa hiditra ny lapa. Noho izany andrasoetro Josoa fa nareo roa miara-miditra. Zay fa namandrika partenera fixa fa andeha anato anazy aloha. Zay fa ilozako anao sady efa iny koa ny fiaran'ny Josoa. Eny azoko. Io zany ny lapa mibezalia aminy. Olona manakatsanjato no hivory sy lanonanao. Tsy azoazoko anefa mibika an'ity lapa be ity ka. Misy fongatsarina karandoha avokoa ny zoron'ny tafontrano efatra. Dia misy tilikambo tahaka amin'ny fiangonana eo afovoany saingy sarina biby lava ngeza be noho iny amin'ny tendrony. Marina tsy tempolo-tsampy io. Na ny lokony aza dia volondavenona tsy maty eo tia akory. Tsy dia hiditra ao akory akalifa ho aiza moa e. Olona re zany. Sady mandeha tsiroro ohatran'ny mpivady avokoa. Ohatra nefa ireny toa misy lahy samy lahy dia vavy samy vavy misakambokambona ohatran'ny mpivady. Tena nahita ny tsy fahitako aka. Way, tonton aza toa mifampisakambona amin'ny vehivavy manao zipo hatreny am-potope miditra amin'ny varavarambe. Bonsoir Faniry. Way, bonsoir Joso. Ary tsy hitako ny fahatongavanao avy taoriako Zany ve? Fa misaotra andry aloha ny andry ahy. Dia ndao amin'izay sika mba hiditrako. Ohatra menatra be hiditra fa dia ohatrany tsy dia tsara nge fitafika ry Joso e. Inona maharatsy an'izao akia? Ary aza mana fa misy akanjo sy firavaka tsara tarinetiko andry ao amin'ny valizy keliko. Zany ve? Sao dia manahirana zany? Manahirana ahoana indray raha fifanomaniko eo andringe zany e. Ay, dia aiza nefa ny toerana hisoloako akanjo? Jereo tsara fa misy rehany io lapa be manoloana antsika io. Aka efitrano any tsika dia andry ny misolo akanjo. Misy an'izay ilainy rehetra fa aza manahy e. Dia miomana fotsiny fa ano alina miavaka tsika androany e. Tena babo mifaniry mihitsy aka. Manendrika azy kosa aloha le akanjo vidiko azy ka misongadina ny atsara tarehany. Meveriko fa tsy andihy mihitsy kanefa dia io manovokovoka miaraka amin'ny Priska io. Way, ary efa miraka 12 alina ka izao. Zay fa niova ny ra-fandizana sady ohatran'ny makatinga izy zany. Reraka nga Joso tsy mandeha intsony.
mba makaina sady miandrendriaka efa tokony isolo akanjo nendry efa tsemboka be zany ve dia isolo akanjo any ambony riana indray ve zany zany tokoa ke sady efifarana koa ndre io io ho any amin'ny efitra fivoriana amin'izay zao ny mpikambana rehetra rehefa kelikely andoloantsika mony sambre jery io nefa mando ny atsembohana mihitsy ny akanjo ndry avy nandia teo ndao ary ato ty le sambarany fandriantsika fa rasolovako ny varavarana zay areo mandrosoa amin'izay kea ee tena tsara kosa aloha ty efitra kely ato ty misy fandriana latabatra fitaratra fitoerana akanjo nga zany any fa misy doso koa ambadik'io varavarana ray io ino fa azoko vaina fe aloha ty varavarakely ty mba hidiran-drivotra kely voasaka mahazo mihitsy fa vao efa tsy maninony oay efika misy dovy filomanosana lehibe oatra an'izao ery ambany ery sady voaravaka ny jiro mahafinaritra ny sisiny andray mampite hitsangatsangana mihitsy afaka mitsangatsangana iny tsika orin'ny fiaraha-misakafontsika ka zany fa isaka kely atsy amin'ny efitra fidiovana aloha za fa tena atsemoka ry-joso zany tokoa aloha fa reto ny akanjo isoloandry rehefa avy eo oay toa akanjo tsara tarehibe andray tsy lafo vidy be ve tony ry-joso ka foko andriaka ireo na lafo vidy ohatran'inona ary satria maninona satria tena tia andriaka iry fanira ary ankehitriny dia manolotra ny ty peratra ty ho fangatahako andrio vady andefo mandriko zany sahady kosa very joso eny efa napozika any aloha ny teninao fa misaotra tsy mandany fitiavanao satria fanariana tena tsara ny fitiavana zany ve aiko sa misaotra indrindra kiry faniry malalako ao raha ny ratsatanandre ampidirako n'ity peratra ty oka aloha ndry fa ahoana indray kiry faniry zao tsy mandany fitiavanao saingy indrisy fa tsy afaka hivadysika ry-joso fa tsy afaka hivady ahoana ry faniry tena tia andriangy ahy ary vonina natateraka an'izay lazaindrio pirofo ny fitiavako andry joso antony roa lehibe tsy ahafahantsika mifankaty sy mivady antony roa lehibe inona moa zany raha tsy mahadiso aleo tonga dia tsoriko fa tsy mitovy ny andriamanitra tompontsika everinao fa tsy fantatro moa ny andriamanitra tompony ny fikambananareo ary ny ataonao sy ny temps possible fantatrao tokoa ve fantatro amin'ny etsipria mihitsy sa tianao no milazako azy tsy napoziko indray zany nefa vao mainka ange hitiavako indry ary raha iova foa ka hanompo izay andriamanitra tompondry dia ahoana ekendry ve nivaditsika mbola misy antony faharoa tena manakana tsy hanambady ianao ka fa inona ihany zany ry faniry ampiany malalako ry-joso ahoana tsara hoe ry faniry zany hoe fa manan'olo tiana zany ianao voalazanao fa iza marina ianao ty ary iza moa zany le olo tianao tsy hitako miaraka aminao korika ho fantatrao an'io alina momba anay fa andeha isaika kely aloha nakory zany ory faniry inona ihany nataondry ela be ao amin'ny dosy ao manamboatra vola sisa dia vita efa naneny ngo ny anjo mara fiantsona fa tokony ho any amin'ny efitra fivoriana daholo ny rehetra marina tsy ho taraka ato amin'ny chambre atsika efa vita rery-joso ka ahoana mety visa poziko izao ay zany atsara ndry amin'ny akanjo sy le firavaka ay tena nanamboatra vatana mihitsy ndry tombony salle de bain taoko tsy zany loatra na ela fa mbola mivavaka ka ay ve faniry ohatrany tsy mino mihitsy anga hoe fa manan'olo tiany ry ty kanefa dia izay no marina tsy mino an'izany aranga ary manantena fa ho afaka mifankaty sy mivaditsika satria vonina ny andao amin'izao rehetra izao mba hikambanako amindry efa nananako avokoa ny zavatra rehetra sangy nandreratsaina sy nampahoro ny fanahako fotsiny sady inona moa ny soa azon'ny olona raha azo amin'izao rehetra izao nefa ho very ny fanahany ohatray fa rindresaka etrika fa andao hidina ho any ambany amin'izay ka
fa taiza foana tianareo n'izao vao hita ny lahateny Bezalia ato efa hanomboka. Mbola nitondra ny faniriny solo akanjo tany amin'ny efitra ambony riana lesy ary Basilina fa inona ary ty efa arako hoe sady lasa manja be ndriry faniry voakopola kosa aloha nareo roa aza manitatra eo kia ary mbola tanora kay Bezalia lehibe ny fikambananareo ry Joso kanefa tsy ino ry iray lazako fa efa 2 taona izy hitany ohatrany vao 7 taona io. 2 taona ve io olona io? Eno tena tsy mampino marina sady ohatrany mendrika arabo zany izy. Noho izany de faly miaraba anareo rehetra ny tena koa amin'izao fiaonambe iarahan-danonana zao ka ho mariky ny hafalitsika de samia aloha mananatra ny verany daholo tsika de aza misalasala mihinana an'ireo sakafo manoloana antsika ireo indrindra ny hena osy efa voatolotra tamin'ny mpanjakatsika mazo toa otry ary to tsy mba misotrona mihinana amin'ireo sakafo manoloana antsika ireo ianao fa maninona tsy mikasika andreo ary Joso fa ahoana kosa kia ka eto de mitodika manokana aminareo mpikambana vao niditra tamin'ity taona ity ny tenako nakatoavy ny mpanjaka avokoa ny fanirianareo rehetra araky ny fifaneketsika izay ny soniavinareo tamin'ny rahanareo koa izay nangatahanareo de nitaterahana sy ny mpanjakatsika avokoa nomenay anareo daholo na vola na trano na fiara na asambony sy izay rehetra nilainareo isakalina moa mpanjakatsika de mandefa miaramila ny tsidika atsika isatokantrano ary manatanteraka izay retsika ko raha falinareo de asiotehaka aloha ka fa mazava amiko de folo miaramila andry zareo zany le azoko nofo matetika sady nysay tao anefitran'ny Priska andray aliny fa nareo zay mbola nanako trosa de tonga zao ny fotoana anefanareo azy ka manainga anareo anefa ny sandan' izay rehetra azonareo tamin'ny mpanjakatsika fa izaha Bezalia zanany no misolotena azy eto anatrehanareo arak'izany de angaviana zay vao antso anarana mba handroso aty aloha anefa ny trosany na ny sandakarenany ny voalohany de ngara betrena tsy mivalo ao ve izy eny ary ngara betrena araka ny tatotrasoko de ny vadinao no atolotrao ko ento aty ary izy anefanao ny trosanao hitatsika am'izao fa ny vadina betrena tsy mivalo mihitsy no atolony koa de raitsika mitehaka amin'ny revidrevitra ny fahasahiny raitsika zany very papa ka olona no atolotra mba hanefana ny trosan'ny Bezalia de tofatorandry zareo le raha matony sady ampandriny eo ambony latabatra voarakotra lamba mainty eny rehefa mangina aloha Priska ianao ty koa be resaka andray totonga de nitsatohan'ny Bezalia ny atsy ny tratran'le raha mato hoay marina loharany koa fony de asandrany amin'ny tanany roa ny fony le raha mato tena mampalahelo sady mampiorokotra izany ka tsy tajery an'io ary faniry tsy tajery mafo ainao fa mahakama mpikambana rehetra rykaza miteny mafo miofotrofotra amin'ny vatan'ny Bezalia sady misy setroka mandrakotra azy raha azoko tsara de tonga eo aminy zany fanahyn'le mpanjaka lazainy zay kosa fa misava le setroka ka nefa tonanjavana ny fony le raha matona satrany lalony zany marina omena ny Bezalia zao le singa mendrika karandony tatazana ny ran'le raha mato de sotrony way ohatrany lasa metanora ny endrina ry Priska hita metanora vetrany ny endrindra vao nisotro ny ran'le raha mato ka de arabaina fa vo efanao ny trosanao ringara betrena tsy mivalo ko manomboka zao de mpikambana feno anao ary mahazo zay irinao rehetra araka ny teny nataon'ny mpanjaka tamiko teo koa mahazo mamonjy ny toeranao ianao ary matoky fa vao miaso ny anaran'ny mpanjaka ianao de iva avokoa ny olonanao rehetra azonao zany izao eny
eny ary a ny mpikambana manaraka nefa nitrosany kosa de raha tsy mizara Bazile ka ao fe izy tonga tompoko kosa efa tara ihany ny fanefano nitrosanao ka vono a vonona nefa azy fe anao androany vonina tompoko tena tsara araka ny taritra voaraiko de mila fo plastika ny vadinao zay mitsabo tena ny Inde any eny tompoko zay natsaina nefa ianao fa lany ny fo plastika eo amin'ny hopitaly misy azy koa efa ao aty nitrosanao fa indray mipimaso de anana fo plastika ny hopitaly mitsabo azy ndrotsika androseny aloha ry Priska way fa ninentsika ndao e sa ve zany atao sorona nefa natrosan'ny papa efa hoe ndao fa za miolaolo eo ianao e andao ndao avelao fa za entineka andao e andao andrery tonton de sanao ve ny anao sorona ny zanakao e ataona kiva zany ny sandan'ny arena azo avy amin'ny Bezaly sy ny mpanjaka ary faniry tsy maintsy zay olona tena tiana no atolotra fa zay ny lalàna ny fikambanana aza atao sorona ary papa fonao ve za e mitso matahotra angany tovavy zany ny tonitomany aza vatoroanareo izy rehetra aza vatorana izy raha tsy diso amantsy de ianao ny Priska mifankaty amin'ny Carlo eny tompoko mifankaty ary aza de mangovotra moa e tsy maintsy manao sorona ny dadanao na de tsingeritaona nahaterahanao azy androany sa tsy zany moa hitanao zany fa ahoana no alalanao ny hoe anniversaire ka vo mijery anao a de fantatro momba anao e fa izao Bazile eny tompoko tsara de tsara mifandroanao ny zanakao mba atao sorona ho fanefana nitrosanao ka nefa de tsy azonao atao sorona izy fa ahoana tompoko ny dada ny Carlo zay talehanareo no nangataka ny zanakao taminay e ty azo loatra ho ny Carlo no zany tsy azo atao sorona ny Priska fa efa fanomezana avy aminay ho an'ny Carlo ka mitadiava olo-kafa ianao zany ve tompoko de iza re zany no asoloko azy nga Bazile araka mifantatro de misy tovavy vidiny atao hoe Faniry zany mipetraka ao aminao eny tompoko marina zany ka atororeto izy fa tena mety aminay ny mahambola vidiny azy atororeto izy azafady aloha fa sao de tsy mety kosa zany tompoko za de mpitiambana feno sady tia amin'ny Faniry ary mikasa ny apakabady azy ka raha ty azy alary joso de tokony laza tamiko mialomba nyloraka azy hoanina kosa taka ny lanorako amin'ny Priska ho an'ny Carlo araky ny fiangavian'ny talehanareko ka mangataka amin'ny Faniry mba ho vadiko ary fa aza atao sorona zany izy mialatsiny amin'lary fa tsy ora fangatahany zao fa fanefana trosa mba miangavanao sy mimpanjakatsika re tompoko miangavy mba aza miteny tsony ianao ry Joso aza miteny ianao fa avelao anantony eny fa hoana ry Faniry Faniry oay tena lasy ny Bezaly izy marina ary atoiny miatsy ndatabatra nasisy ny tao amin'ny tanana akanjony iny za tompoko ny Faniry azo vonina anao sorona ny tenako ataony Faniry iny ary miatsy natsofony eo amin'ny tanana akanjony iny raha i Bezaly no kasaino tsy atohana amin'iny dia ala maina izy tsy ahafaty ny Bezaly mihitsy mantsy raha zay tsindronantso no ny hery mitoetra ao aminy tsara tare kosa ianao zany na mantokely Faniry hitako josony tsy manaiky ny anaovana sorona anao kosako sady to tsy mba matahotra ny faty akory zato anao fa vonona de vonona ery enao angeny tena sary tahotra fa tsy za sary tahotra hoana moka ny fahaterana fotsiny de fahatahoranao any ka mila misotro ran'olona ianao mba hatanora lalandavanao indrindra moka ranjazakely indray tsy naposiko marina aloha ny voalazanao tsy feniko fa tena tiako ny sotro ny rahanao amin'ny mahavidiny anao mba hatanora bebe koa hatrany malahelo anefa milaza aminao fa tsy manam-pahefana amiko akory ianao ary asa manantena ny andoatra ny foko sy anandratra azy ho an'ny Losifera mpanjakanareo iza moa ianao ry karakely ty no samanimbazimbasy sy ny mpanjakanay ohatran'izany ka iza tsy hitanao anga reto zava-masina manoloanao reto ka tsy hitanao reto tsy hitanao reto
mandrehitra ny atezeran'ny besalinga izy zany e. Mangina aloha lafa tsisy reko tsara le teneniny teo e. Zany faniry azo vonina n'olotra ny aiky mba handravany ty lapitiry besalia. De zay anao bitika kely io ve? Ely zany rehetra fa afatozy de ampandreo amin'ny latabatra anao azy ainga anareo zalahy. Tandremo aza misy mikasika anareo fa antsy ty atanako ty. Le antsin-databatra marina. De anao inona amin'ny atsombana fenonao iny nefa ianao ka anao inona? Efa eo ampelantanako nge ny ainao eo ampelantanako. Tsy efa voalazako teo fa tsy manam-pahefana amiko ianao. Efa an'le malalako ary azy manontolo izy rehetra ny manam-pahefana amiko. Le olo tia mifaniry ary ve zany resahany zany e. Tia mifaniry ahoana rike fa nga efa misy miaraka mifaniry. Iza moa zany malalanao zany ka ary manam-pahefana no zanga zany moa misy lehibe n'olo sferam-panjakanay sy zazanany aminao. Lehibe lavitra nonareo tokoa izy sady efa nandresanareo e. Tsy izy zany fa i Kristy le nanolorako ny tenako ary foko azy hatramin'ny aiko fa tsy fanao velively ka ny raha latsako sy afafoko no atsoko azy andravany ty lapity amin'ny anaran'i Kristy velona de rava saoty zao ty lapity. Tena vitany kalakely ty ny nanindrona ny tenany tamin'ny antso sa toa afafiny amin'ny zava-masina sy erany trano raha mivoaka amin'ny vatany. Tena natsatoko faniry teo amin'ny tratran'le antsy teny an-tanandry Bazila. Ino aretra tena leo faniry fe namono ny tenany. Tsy namono tena izy Priska fa nanao sorona ny tena no an'i Kristy fa tsy ho an'i Losifera. Ny raha nalatsa ny antson'ny anaran'ny tompo mahery mba andravany tempolo. Ty mahazo amin'ny Besalia mivotovotra sady miantsika be tandoka amin'ny vatany. Loza fa vohotafady ny lapatsika vohotafady ny lapa fa misy ny antso anarana tsy tiany Losifera e. Loza fa loza ny Losifera tsika ary irodana ny lapa e. Mata fa mialampo ny herin'ny fantaka e. Inrike lasatsy da lehibe Besalia ary tolevika sy manarenaka izy zany niara taminy lesy ny herin'ny Losifera azy Bazila ary tsy fa miovotrovotra be koa nge ny lapa e. Oay manomboka mitritra ny rindrina ary mitady irodana ny lapa papa. Andao ivoaka inga antsika fa irodana tokoa ty lapa ty zany troso volaka faniry fa tonga de mandehanareo mianatra e. Tena loso ty mariny izanao retsika oy mirodana ny valintena nefa ny olona mbola tsy tafavoaka oy mianjara ty amintsika ny valintena Oza fa nirondany solo fa voabatako ingarihany vatany faniry ary netiko niarana sampikina tamiko tao mbaravankely de mba balatsaka to pisiny zay nefa aiza raha ny vatany faniry no to tsy hitako e. Sasatra mitady atonatany fa tsy hitako mihitsy. Aiza ianao ry faniry inoko fefa maty anao nefa te ahitany vatanao farany aloha iara to anaty pisiny fa reraka milomano fotsiny ka. Ity ary Joso apikakatra avy any anaty pisiny ao ve ianao? Faniry Za ihany apiko hiala avy ao anaty rano ao ve ho ahy ianao? Oka ihany fa afaka nolato ka. Zay nge de afaka fangatso maty ianao faniry sady to lasa fotsy mangatsakatsaka be ny akanjonao de tavanao koa mamirapiratra be. Hitanao ange ny antsinatsadiko teo atratrako e. Ny vatako ny maty fa tsy mifanahako. Ohatray marina ay ve ka maty to ty miresaka amiko ty manangatra sady ve anao ry faniry to tsy hitako koa ny tompo fa mevaeva ny vatanao. Lozy ty marina e, lozy e. Tsy angatra na matoto entiny devoly ampitahotra anao ahy e. Afa matahotra fa mifanahako no miresaka aminao. Ningavin'ny tompo mba ho afaka anao veloma farany ianao de lekiny. Veloma farany hoe andray de tsy ahitanao tsony aho zany faniry
alay voary anaraka anao e. Tena tianao ndre ary tsy te hiaina ety an-tany ety intsony. Iny e, sapako fa tena tia ahy ianao. Sy mba maika ny anavy-tena mantsy ianao raha vao nirotana ny lampam-Bezalia. Mbola mibata hiara-misambikina aminao teo am-baravarankelaka ao amin'ny pisiny io. Marina mihitsy izany. Tiako loatra hoe ka tsy fokozerahin'ny trano hatramin'ny vatanao e. Malahelo anefa ary fanefa maty sady ianao ary tsy araka kotsika na ny akoatra aza satria ny afo be miandry ahy rehefa andao an'ity tany ity aho. Tsiry Joso fantaro namena tony-jaka aza ny fahotanao dia ho fotsy toy ny ora-panala raha bebaka marina ianao. Ny vaovao tsara ho anao izao ahoana? Ny falifa mbola omeny tompon'andro ianao hanomezanao izay tsy mety rehetra nataonao. Marina ve Faniry? Ianao reny ino any sisa velona tamin'ireo olona tao an-dampam-Bezalia e. Indrisy fa maty eo dada Fara Bazila, maty eo koa Prince Carlo. Kanefa nge mba aniversera ny Prince Carlo any e. Tsy niditra ohatran' ity Marina. Eno ry Joso na ny reniny tsabo tena niainga aza dia maty vao ora iray izay. Tara mantsy ny fanoloana ny fony. Maty ko ve ny vadiny Bazila? Fa ahoana ny nahalalanao izany rehetra izany Faniry? Tsy misy miafina aminay fanahy nge. Tena mampalahelo fa maty izany ry Bazila Menakavy. Izy telo mianaka fotsiny no mampalahelo ka. Izay rehetra dala-karena sy voninahitra ary nanompo an'ny Losifera tao an-dampam-Bezalia. Ianao kosa mbola nomeny tombotombon'andro ikatsahana amin'ny paradisa raha tianao. Mbola mety ahazo ny paradisa tokoa ve? Ie, be fitiavan'Andriamanitra ary tsy mitsifetra ny indrafona ry Joso miandry ianao any paradisa. Eny Faniry, ny androko sisa rehetra anompoko an'Andriamanitra fa tsy Losifera intsony. Tsara izany fa mahereza e. Ary tiako raha Joso na Joso amin'izay no ataonao anaranao fa tsy Joso intsony. Izay fa miantso ny tompo malalaka ka voatery andao anao Ay, tona njavona izy teo. Fanakaiza e? Tompo malalaka kosa. Zao vao mazava amiko fa efa nanoka tena ho an'ny tompo izany Faniry. Ary nafony ainy mba arava ny lampam-Bezalia. Cool FM manan'olotra ho anao lampam-Bezalia. Tantara nosoratany Axel. Novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy. Niaraka tamin'ny Sofaniry, ny Ravo. Nandray feo Andora Manantsoa. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Nanto Tosa Triady.